Fianana voalohany amin'ny mponina Antananarivo ity ho an'ny antoky eo amin'ny fitondrana ity. Fanehoan-kevitra no nokendrena saingy fisehoana politika nafahana nahita fa mbola hoenjana ny lalao eto Antananarivo ho an'ny HVM. Ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara izay tsy nahafeno akory ny kianja mitafy ny Mahamasina androany. Ity kianja ity izay nanjary ho sehatra ny arovan'ny Rivo Rakotovao sy ny taziny any Hery Rajaonarimampianina androany. Tsy mbola misy akory ataoko hoe fahagagana ka raha misy filoham-pirenena lany dia voavaly daholo ny olana izay nanjady tanatin'izay 4-5 taona indrindra 10 taona farany teo izay nahatonga ny krisy teto amintsika. Misy nefa amin'izao fotoana izao dia miezaka mandangy mamendry fendry manenjika manaraba hoe aizinareo sofa teo ny azo. Fivoriana politika tsy niova ny fanao na dia vaovao aza ny Repoblika. Tsy mbola nialan'ny HVM izay milaza azy ho antoky hitondra fanovana amin'ny fomba fanao politika ny fampifangaroana ny raharaham-panjakana sy ny rarahana antoko. Ny maro tamin'ny mpikamban'ny gouvernement na tsy manana karatra aza no tazana teto nanotrina ny antoky eo amin'ny fitondrana iarovana ny sezany. Teto koa ny nampahafantarana ny mandrafitra ny vondrona parlementaire HVM izay solo-mavamahoaka tsy miankina avokoa. Ari vona mirutsaka amin'ny antoko HVM izany mba fanomezan-tanana ny fitondram-panjakana izay mijoro ankehitsiny izany hoe ny fitondram-panjakana tanteraka Repoblika. Isokatra ny HVM, isokatra amin'ny mponina Antananarivo renivohitra izay mbola tena miaradia amin'ny Mapara sy ny Anklave Ravalomanana raha ny vokatry ny fifidianana solo-mavambahoaka farany teo no jerena.